Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa hiverina eto Antananarivo isika dia ny eo amin'ny fedinina ny tompontakan'ny ligina Analamanga ho an'ny sokajy Ligue 2 izany izay niditra teo amin'ny ampahenina ambin'ny folo ny fandaharam-potoana moa izany na andro fahaenina ambin'ny folo maromarona koa ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Mbola mitarika aloha ny FC Manambosoa laharana voalohany Vonjimaika ary ny STK no laharana faharoa. Taorian'ny andro fahaenina ambin'ny folo amin'ny fidinan'ny tompontakan'ny ligina Analamanga ho an'ny sokajy Ligue 2 mbola eo amin'ity sehatry ny baolina kitra ity dia mitarika Vonjimaika aloha ny FC Manambosoa ary laharana faharoa ny STK ary ny laharana fahatelo dia ny Izami. Tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity tokoa ny andro fahaenina ambin'ny folo amin'izany fidinana ny tompontakan'ny ligina Analamanga izany amin'ny sokajy Ligue 2. Ho an'ny teto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ary ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny FCAI manao akanjo manga amin'ny sary izay mikatroka amin'ny 11 gazela izay manao akanjo mena sy fotsy. Ry zareo 11 gazela teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa roa noatra. Azo lazaina fa dia niady tanteraka ity lalao ity teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia mbola nitovitovy ny entraikefan'ny rotota teo amin'ny famezivezena ny baolina izany na teo amin'ny famaranana ihany koa, saingy hita honanatondro teo amin'ny fahaiza miaraka ny 11 gazela tamin'ity fionana ity. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahaenina ambin'ny folo ity. Ny FC Manambosoa nandresy ny Asita tamin'ny isa roa noatra, ny TFA nandresy ny Ravinala tamin'ny isa mavesatra efatra noatra ary ny AMFC natondrika ny STK tamin'ny isa roa noray. Mbola hitoy amin'ny faran'ny herinandro izao moa izany fedinina ny tompontakan'ny ligina Analamanga ho an'ny sokajy Ligue 2 izany.